tonga sahady amin'ity andro fahadimy amin'ilay fotoana mitondra hery ho antsika ity isika ao anatin'ilay loha hevitra hoe tianao Jesosy. Androany tsika dia hita hoe tianao Jesosy, nanome fiaingana vaovao anao. Tianao Jesosy, nanome fiaingana vaovao ho anao. Hivavaka isika alohan'ny andehantsika an'izany teny izany. Jehovah Tompo, tianay tokoa ny hanana fiaingana vaovao, tianay tokoa ny hamalona ny fiainanay lasa rehetra, fa kosa handeha amin'ilay fiainana vaovao ao aminao. Koa aoka ianao nampitoetra ny teninao anatinay. Amin'ny anaranao hatrany angatana an'izany Jesosy io. Amen. Tianao Jesosy, nanomenao fiaingana vaovao. Inona moa ny tiany ho lazaina ao anatin'izay? Omaly tsika dia nahita fa Jesosy no ny baiko hoe mandehana ianareo, atao mpianatra amin'ny firenena, manao batisa azy reo. Mbola manohy zany tsika n'ilay loha hevitra hoe ahoana moa ny amin'ny batisa. Io batisa io zany no atao hoe fiaingana vaovao. Manomboka eo zany no anaovan'ny olona anankiray eo amin'ny fiainan'ilay fiaingana vaovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ary hitantsika tamin'omaly fa izay mino izay atao batisa no ho vonjena, fa izay tsy mety mino koa zany hoe tsy mety atao batisa zany dia hoelohina. Marika 20:4-20. Zay no lazainy Jesosy zany. Za eto teny hoe misy milaza hoe ohatrany tsy dia olana raha tsy vita batisa makany an-danitra. Ny teny anefa tsika omaly nahita ny fanazavana teto fa ny batisa no passeport, no billet na hoe tapakila idirana ny lanitra. Nahita tsika fa omaly fa ny fitandremana ny sabata ny fahafito sabotsy ny passeport hoentsika miditra ny lanitra. Jesosy zany, raha ohatra ny olona anankiray zany manana passeport nefa tsy manana billet, tsy afaka any mihitsy. Manana billet anao, vidy billet andeha anao nefa tsy manana passeport andehana anao, tsisy dikany ihany zany. Dia sahala mitehiteny isika hoe misy fepetra zany, mametraka fepetra misy Jesosy hoe te hiditra any ianao, aoka hitanana ny sabata. Te hiditra any ianao, aoka atao batisa. Jesosy misy no mibaiko hoe mandehana ianareo, baiko mipianatra, atao batisa, mampianatra ny fiainana rehetra, manao batisa azy ireo amin'aranaisana. Ary ny fanahy masina tsy maintsy mino. Voalaza zany amin'ny Marika 4:20 ty hoe izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Fa raha ianao zany tsy mino, tsy mety atao batisa, dia fantary Jesosy tsara zany ny atao hoe famonjena. Izy no nandoa ny vidy ny fahotanantsika rehetra maty teo amin'ny toerantsika, nalevina nitsangana tamin'ny maty noho ny fahotanantsika. Fahotana izay rehetra fahotana vitantsika. Izy mihitsy no mibaiko ny mpianatra mandehana ampianarina olona ary dia ataovy batisa. Ty fantany fa izany no azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Maimaim-poana ny famonjena. Ary ny fanekenao sy ny famalianao ny antson'i Jesosy zany izay miankina aminao ihany, izay no herany. Averiko ilay mandeha izao le fomba fiteny azy. Maimaim-poana ny famonjena, fa ny fanekenao sy ny famalianao ny antson'i Jesosy izay miankina tanteraka amin'ny tenanao manokana, izay no herany. Manaiky ny antson'i Jesosy ianao arabaso rahabatsara. Tsy manaiky ny antson'i Jesosy ianao dia fantatrao ny hafaranao. Fa taditio, tianao Jesosy Kristy. Miankina amin'ny fanapahan-kevitrao zany ny famonjenanao. Manaiky ianao manaraka ny antsony atao batisa. Alleluia. De raina ny Tompo. Tsy manaiky ianao de mivavaka ao anao ny azo atao. Hanekenao ny antson'i Jesosy Kristy. De
teny mazava tsara Jesosy. Naniraka andreo mpiandrareo mibebay nareo ka samy atao batisa azahoanareo ny famelana ny heliko reo famotsoran-keliko mibebaka. Ino moa natao mibebaka? Ny atao hoe mibebaka zany dia mamela ny zavatra rehetra rasy vita rehetra atao todiky vo ary mandeha amin'ny lalana vaovao indray izay tsy misy an'izany heloka zany intsony de miaiky ny fahotana. Tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny Petera izay ny olona rehetra izay niaiky ny fahotana izay nibebaka de natao batisa tao amin'ny onon'ny Jordana any amin'ny Mateo 7:9 no mahitantsika an'izany. Ary Jesosy mihitsy Jesosy mihitsy no nametraka an'izany modely fampianarana izany. Araka ny volantsika omaly be dehibe ny karazan'ny batisa foron'olombelona fa tokana ihany anefa ny tena batisa marina de le batisa napetraky Jesosy mihitsy ny modely. Raha mamaky tsika any amin'ny ato amin'ny bokin'ny Mateo 7:7 andininy faha 9 ambin'ny folo. 3 ambin'ny folo. Mateo 7:7 ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanatona ny jaona izy mba hataony batisa. Jesosy mihitsy nanatona atao batisa. De hoy ny jaona 3:10 fianarana nomeko anareo ozy Jesosy mba hanao anareo araka izay nataoko taminareo. Jesosy nametraka ny fampianarana io. Ary ny modely na batisa zany de modely nanaovana Jesosy Kristy irery ihany. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa araka ny hitantsika omaly ao amin'ny boky ny Efesiana, epistily ho Efesiana 4 ka ny andininy faha 5. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. De ny batisa nanaovana Jesosy Kristy irery ihany. Zay ny mahatonga azy teny hoe izay mino sy atao batisa. Aiza moa nazahoana amin'ny finoana? Fa mitenin'Andriamanitra, fanarahana ny tenin'Andriamanitra, ny fifanenanao, fihaonanao amin'ny Jesosy Kristy. Riavana. Zao nataon'i Jesosy ao amin'ny Marka 4:7. Marka 4:7 ary ny batisa izay hanaovana ahy batisa dia hanaovana anareo ihany koa. De ny manamafy zany Jesosy hoe ny batisa hanaovana anahy izao no hanaovana an'izay mpanaraka ahy rehetra fa sy karazana batisa firy ny misy eto ambony tany fa iray ihany ny batisa. De zay batisa nanaovana Jesosy misy ny teny an'izao. Teo amin'ny ranon'ny Jordana, anaty rano zany, anaty ranony be, rano mahadifotra, sahala amin'ireo fasana io. Satria hitantsika omaly fa fahafatesana, maneho ny fahafatesana sy fitsanganana ny batisa, de sahala mandevina tsy hita hatramin'ny tanana, ny tongotra, ny loha samy tsy hita fa voalevina ao anaty rano avokoa, voalevina ao pasana avokoa. Tsisy olona manao an'izao hoe maty ny havanay fa aleo ny tongony fotsiny asina vovoka de voalevina, tsy voalevina ny havanao. Raha hono tanany fotsiny asivo tany, asivo vasika de tsy voalevina ny havanao. Nany hoe ny lohany ihany no andeha totorana tany zareo, asivo tany, asivo fotaka fotsiny ny lohany de vita levina ny havatsika, tsy vita levina ny havanao. Fa ny fandevenana de asitrika any ambany rangola anamboarana lavaka de asitrika ao. Sahala amin'izay koa ny batisa zany dia anamboarana lavaka asina rano de asitrika ao, na eny amin'ny rano be de atao eo ny zany batisa izany. Jesosy tao anatin'ny rano no nanaovana batisa azy anaty rano be. Ary io batisa nataon'ny Jesosy io, nanaovana Jesosy io no mety. Zao nani nanday, izao ny tokony ataonao batisa ka ianao ndray ve ny makady amiko atao batisa? De hoy Jesosy, ekeo ihany akehitriny fa izao no mety amintsika hatanteraka ny fahamarinana rehetra ka dia nekeny jaona. Izany de natao batisa ary Jesosy de natao batisa ary rehefa niakatra avy tao amin'ny rano izany, niakatra avy zany dia niranga, niala avy ao anatin'ny rano ao izy zany. Dia zany hoe tsy maintsy alevina, asitrika anaty rano ny atao batisa dia fanompom-pivavahana, fanasitriana olona anaty asitrika. Manao akisitrika sady hoe tsy fantatro hoe iza ny tena olona mahay milomano hoe dao re anao akisitrika.
de anao kisitrika de eo ambony ciment manao akisitrika, eo ambony gorodona manao akisitrika, tsy maintsy mandeha any ambany rano anao manao akisitrika zany. Zay no manao akisitrika. Zay vao miakatra avy any ianao. Ary Jesosy raha niakatra avy tao amin'ny rano. Zay zany izy. Ny batisa zany dia asitrika. Dia eto sika, eto a de manazava ny sainareo. Amin'ny lalan'ny fanontaniana mitovy ve ny batisa sy ny hoe fanolorana zazakely ao anatin'io Baiboly io zany. Hoentinao am-piangonana ny zazakely dia asiana rano ny lohany de batisa ve izany sa tsy batisa? Ry havana, tsy mitovy ny atao hoe batisa sy ny hoe fitsofan-drano. Ny ray aman-dreny rehefa mitso-drano dia maka rano amin'ny zinga na amin'ny koveta kely izy dia afafiny na ataona raha eo 2-3 eo dia ataony amin'ny lohany. Eny ry anaka, handeha lanan-davitra nareo, handeha hianatra nareo, ho tsara mandroso, tsara miverina, tongava soa amin'izay irina, ho tafita ambony araka izay tadiavina. Zay no ataony ray aman-dreny rehefa mitso-drano dia ampisotsony kely an'iny le zafikely na le zanany izay andeha na tsofin-drano. Tso-drano zany iny. Ka niendrika rehetra sahala amin'izay dia inona atao hoe tso-drano. Jesosy anie nitsofina rano e. Ao amin'ny liko toko 2:20 dia izao ny voalaza. Ary rehefa tapitra ny mahavalohany ka ofrana ny zaza dia nataony hoe Jesosy ny anara araka ny nataon'ilay anjely tamin'izy mbola tsy notorotoroana tao kibon'ny Maria. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'ny Mosesy dia nitondra niakatra tany Jerosalema, any Jesosy izy ireo mba hatolotra ho an'ny Tompo, ary Simeona nitso-drano azy. Tsy misy miteny mihitsy hoe Simeona nanao batisa an Jesosy tamin'izy mbola kely be netandany amin'ny tempoly, fa notsofina rano Jesosy tamin'izy fahakely fa sy natao batisa. Rehefa lehibe izy vao natao batisa tao amin'ny oniny Jordana. Oniny Jordana zany tsy hoe rano atreny any akatokony tongotra. Ny oniny Jordana tsy hoe rano anatin'ny zinga na ao anatin'ny saona ao anaty koveta, fa onina atao hoe onina fleuve, dia fitambarana reny rano maromaro mitambatra, zany hoe rano be zany manaovana batisa fa tsy rano amin'ny kaopy na rano amin'ny sotro be na rano amin'ny zinga na rano amin'ny koveta, fa tsy maintsy maneho an'ilay fanasitriana, lay finoana hoe maty Jesosy dia nalevina dia nitsangana tamin'ny maty. Tsy maintsy maneho an'izany ny atao hoe batisa. Ka raha ohatra zany ny rano natao ambony loha iny ve maneho fandevenana, maneho hoe maty Jesosy dia nasiana rano ny lohany dia nasiana ny tongony fotsiny natao anatiny, ny lohany fotsiny nampidina anatin'ny fasana dia ny tongony sy ny vatany aty ivelan'ny varavaran'ny fasana dia ny lohany ihany natao tao. Zay ve le tena ao anatin'ny Baiboly? Nalevina tao izy. Dia zay vao nitsangana tamin'ny maty, ny voan'ny fasana niala tao izy. Ka lay rano iny, tso-drano iny, iny natao amin'ny Baiboly hoe ekeon amin'ny tikateny fototra Grika. Ekeon na hoe elogia na hoe tso-drano. Miteny zavatra tsara, mirary soa ho an'ny zanany zany. Teny soa, firariany soa ho an'ny zanany sy ny taranany zany. Zay natao hoe ekeon na hoe elogia. Natao an'izay Jesosy. Fa rehefa lehibe izy dia nitso-drano. Dia mbola misy foana olona miteny manao an'izao hoe ireo reny tao Salema ane nitondra ny zaza teo amin'ny Jesosy e. Dia zay no atao hoe batisa io. Tsy marina zany. Tsy marina zany raha nitondra ny zanany tao amin'ny Jesosy ny reny tao Salema dia ozy izy amin'ny Marko 10:1-10, ireo nitrotro azy izy, nitrotro an'ireo zaza reo Jesosy, nametra tanana taminy Jesosy dia nitso-drano azy, fa tsisy miteny mihitsy hoe dia nentin'i Jesosy tany amin'ny oniny Jordana dia nataony batisa daholo ireo zazakely ireo. Tsia,
nitrotro azy izy nameran-tanana taminy ary nitsodrano azy. Ny batisany dia symbole na hoe sary maneho ny drafim-panavotana, izay natao hoe batisana symbole. Ka raha ataontsika hoe le rano atao amin'ny loha zany symbole ny batisa hoe mitovy foana io na batisa sitrika na batisa, tsy misy symbole ny symbole, efa symbole ve tsy de mbola symbole ny symbole, tsy miexiste, tsy marina zany. Raha ny hoe rano atetỳ amin'ny loha ny symbole n'ilay symbole. Ny batisa de symbole ny drafim-panavotana, maty de nalevina de nitsangana tamin'ny maty. De mbola symbole koa ny anehoana ny symbole. Fanehoana ny tsary no anehoana ny fanehoana ny tsary. Tsy marina zany. Ka raha miteny ianao hoe za efa vita batisa, aza tezitra anao raha miteny amin'ny teny androany ity hoe tsy vita batisa anao voatsodrano. Raha ohatra le symbole nataonao hoe izy, tonga de diso ianao. Tsy ahazo ny tapakila idirana ny lanitra mihitsy ianao. Sarotra zany. Fa raha te hoany amin'ny fiainana mandrakizay ianao, raha isolay tena izy asitrika ao anatiny rano. Asehoy ilay finoana hoe maty Jesosy, nalevina izy ary nitsangana tamaty ao anatiny rano be. Tsy misy zany hoe tandindona zany. Na hoe fanehonan-tsary an'le fanehonan-tsary. Fa rehefa hoy Jesosy hoe izao no atao hatateraka amin'ny fahamarinana rehetra, de eny napetraka Jesosy iny no aoka harahina fa tsy hovana na mody lambolamboana io ne rehefa teny hoe mety io de mety. Ny saina mitondra an'io, ny sainao tokoa no hitondra an'io, fa ny famonjena tsy ho azonao velivelo. Hoy Jesosy tamin'ny Nikodemo, na raha misy olona tsy ateraky ny rano, Jesosy tamin'ny Nikodemo, tsy mahazo miditra ny fanjakana maro. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, tsy mahazo mandeha any. Ahoana ny fanapa-kevitra ao ary? Hoany ianao sa tsy hoany? Aza mety ho fitahan'ny Satana. Aza mety ho fitahan'ilay ratsy. Hoe tsy ilaina zany batisa zany. Efa vita symbole ianao, symbole ny symbole. Efa vita n'ilay sary anohatra n'ilay sary anohatra ianao. Efa navita n'ilay tandindona ianao. Fa tsy le tena izy. Hoy Satana hoe efa izy zay e. Rehefa tononona hoe izay de mba hiaraha moa zay. Fa ianao raha manahiky an'izay ianao, de hoy zana hoe manao sonia ho any amin'ny fahaverezana aho. Manolo tena ho any amin'ny fahaverezana aho satria ny sary anohatra no mety amiko. Hoe tandindona no tena izy. Fa tsy lay napetraky Jesosy Kristy. Amin'ny teny androany ity dia tiako ny hiantso anao. Tiako ny hiteny anao hoe raiso Jesosy. Ekeo ny antsony ho amin'izany fiainam-baovao zany. Asehoy an Jesosy ny finoanao. Azy hoe maty ianao Jesosy, dia nalevina tao anatin'ny rano, nalevina tao pasy ianao Jesosy, dia nitsangana tamin'ny maty. Izay no asehonao, asehoy azy koa amin'ny alalan'ny fanaovanao batisa izany. Ka ianao alevina ao anatin'ny rano, miaraka alevina amin'ny Jesosy Kristy, miara-maty aminy, miara-alevina aminy, dia atsangana sahala amin'ny nananganana azy tamin'ny voninahitry indray. Andeha amin'ny fiainam-baovao, ary eo no manomboka ny atao hoe fiaingana vaovao. Irinao ary feny azo ny famonjena. Mety iza hanao fiaingana vaovao. Raiso Jesosy Kristy. Ekeo ny antsony. Mety iza hatao batisa ianao. Zay batisa nanaovana hiano izy no anaovana anareo koa hoy Jesosy. Araka ny soratra masina koa mety iza amin'ny androany ity. Hanolotra ny fiainanao, hanolotra ny tenanao eo amin'ny ranon'ny batisa. Raha ohatra ianao ka maniry an'izany, raha ohatra ianao ka maniry fantatra hoe Jesosy eo, te ho voavonjy aho, fantatrao ny adresy, fantatrao izao fantatrao izao mandefa n'izao fandaharana izao, dia manorata ianao. Asehoy mataovy ny atao hoe réaction. Hoe izaho koa, izaho pasteur te atao batisa, izao ny adresiko, izao ny numéro telefoniko,
izao mety problemako, ataovy ny réaction nao, ataovy hoe izao koa Jesosy maniry hatao batisa ao anatin'izao pejy izao, dia soraty eo ny anaranao, ataovy eo ny adresinao, ataovy ny laharana finday izay mety azahoana ny kontaktanao, ary dia lazao mazava tsara hoe maniry aho ny hatao batisa. Andriamanitra ny ombanao, Andriamanitra ny tahinao, ka dia hamaly an'izany antony Jesosy zany ianao. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, ankehitriny dia nomenao anay ny fomba azahoana ny fiainana mandrakizay. Metezanao Tompo, hampitoetra ny fanapahan-kevitra lehibe ao anatinay, fa teo vonjena ary tena ho voavonjy izahay, ary vonana ny hanana ny fiainana vaovao indray, hanao ny fiaingana vaovao. Ka raha ohatra ka tsy mbola vita batisa, dia indreto izahay hanolotra amin'ny tenanay hatao batisa, hanaraka ny tena marina araka ny voalazan'ny Baiboly. Raiso izany fanapahan-kevitra izany Jesosy eo, ka amin'ny fotoana tsy ho ela dia ho vita ny batisanay. Amin'ny fotoana tsy ho ela intsony dia hanao an'ilay fiaingana vaovao izahay. Ianao no andrava ny olana rehetra, ary ianao no anazava an'izay rehetra manakatsakana ny fosiny sainay sy hanapa-kevitra ny amin'izany fiaingana vaovao izany. Raketo ao am-ponay Andriamanitra ny teninao, hanarahanay ianao ka azahoana ny fiainana mandrakizay. Mivavaka manao koa Andriamanitra an'izay rehetra nandre sy mare an'izao fandarana izao. Ianao ny omba azy ireo, ny fahasoavanao amin'izy ireo, ny fitahinao ampy mizara no arotsaka ao amin'izy ireo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.